miarabanao tonga soa atao anatin'ity fandaharana olo-pirenenao ity amin'izao takariva izao. Ho resantsika manokana ny 13e symposium international sur les affaires électorales et les prix électoraux internationaux izay natao tatsy-Maputo Mozambique ary nandraisan'ireo kontinanta dimy anjara ny 5 sy 9 desambra lasa teo ary anisany nandray anjara tamin'izany nisy ny Madagasikara. Ny fivoriana natao tany Maputo dia nokarakarain'ny CENI mozambikiana zany niaraka tamin'ny ICPS Centre international pour des études parlementaires izay manana ny foibeny any Angleterre izy io ka ny tonga nanatrika ny fivoriana zany dia misy mpikarakara fifidianana CENI zany saiky avy amin'ny kontinanta dimy manerana amin'izao tontolo zao voasolotena atao avokoa. Ny CENI Madagasikara zany dia voasolotena nisy olona roa zahay tany notaren'Andriamatoa Papakateny rapporteur zany Andriamatoa Fanda Kotondrazaka dia ny tenako zany tony mpanatanteraky ny CENI. Fifanakalozana sy fifampizarana traikefa amin'ny resaka fitantanana ny fifidianana no mibahana nandritra ny fivoriana. Loha hevitra telo mazava no nontiniana nandritra ny 2 andro. Ny fahaleovan-tena ny mpikarakara fifidianana, ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao ao anatin'ny raharaham-pifidianana ary ny olana amin'ny fampiasan-kely ao aorianan'ny fifidianana. Na dia mbola maro aza miezaka, tsy maintsy raisin'ny CENI an-tanana efa mandroso ny CENI Madagasikara mba hatongavana amin'ny fifidianana azo antoka sy demokratika. Ny fomba fiasa aloha zany dia efa nisy hitatsika ihany fa zany hoe tany zany somary nanindry amin'izay daholo ny mpandray anjara rehetra dia ny fampiasana le ataontsika hoe sehatra hifampidiniany mampandray anjara ny mpiantsehatra rehetra eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana, les cadres de concertation zay efa himatymatesantsika amin'izao fotoana zao tsika tsy tatoato tanatin'ny 2 volana zay nitetitety any Madagasikara ray manontolo nanao atrikasa samihafa na mikasika ny didy amanandalana momba ny fifidianana na mikasika ny paikady amin'ny fanetanana sy ny fanabeazana ary ny serasera amin'ny lafiny ara-pifidianana dia ny fomba nentin'ny CENI niatrika n'ireny atrikasa samihafa reny dia tamin'ny alalan'ny fifanakaloza-kevitra fampanandraisana anjara amin'ireo mpiantsehatra ireo le mpiara-miombonantoka zany. I Filipina no nahazo ny mari-pakasitrahana tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena dia ny 17 ity. Anisan'ny tombony lehibe ho an'ny CENI ny fiatrehana fivoriana iraisam-pirenena tahaka izao mba hahafahany sahady mitaratra sy miomana amin'ireo ezaka tsy maintsy mbola ho ataony mba halavirary ny fikarakarana ny fifidianana. Hatreo ny fiarahantsika androany aza tonona ny famerenana isaky ny alarobia sy zoma amin'ny 7 ora sasany maraina. Mandrapitafa indray veloma tompoko.